tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara miaviry asina trany. ICTO Yaway compétition 2024 norombahantsika malagasy ny larana faharoa. Tany Obamangoky voalaza fa zarainy ny governorana tsy mandrefana. Alakamisy voalohan'ny volana Jona taona 2024 miaraba tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Nosakana ary napoahan'ireo mpitandro filaminana bomba mandatsa dranomaso indray ny Filomary Karavalomanana sy ireo vahoaka niara-dita amin'ny tao Mahajanga androany. Tsy nisy niala nefa ny olona ny jadona io farapara ny tolakandro io atao Mahajanga ny tenany sy ireo delegasiona notariany avaky ny barazy ary dia natirindreo vahoaka tany amin'ny toerana ny vanianany ny Filomary Karavalomanana fanampanazavana.
Aorian'izao fampalalam-baovao izao moa dia isy ny fandarana manokana hanaranao ny antsipiriany mikasika ireny zava-nitranga tany Mahajanga sy nisy fanakatsakanana anatao tamin'ny Filomary Karavalomanana sy ny mpiara-dia tamin'ny tany antoerana ireny. Ny tsy fandriampahalemana sy ny sehatry ny fanabeazana kosa no mampitaraina ireo mponina ao amin'ny commune Ambanivohitra manerinerina. Avy teo mahitsy Andranovelona manko dia nijanona tao manerinerina indray ny Filomary Karavalomanana sy ny délégation nanotariany ny resaka sy ny fitarainany omaly. Jermaine Menjanary, Manora-Andriamalala. Roa alina mahery ireo mponina ao amin'ny commune Ambanivohitra manerinerina, commune aty amin'ny tapany faritra atsimon'ny Boeny. Manana posta avanceny zandary eto manerinerina, saingy isan'ny toerana anjakany fanafiandalo ho ireo mponina. Raha nilazany mararazy ireo tamin'ny Filomary Karavalomanana. Zala zao misy tsao misy mitondra palanke vatava any an'le hoe any ambony atsimon'ny Atsapandrano zay ny tanàna tsy matory amin'ny alina. Zany ny zava-misy any. Tena tavadolo mazony leo mihitsy. Tena leo mihitsy. Mampalahelo hoe zany hoe olona manana omby dia alainy milina roso. Tena saina eto amin'ny tanàna raha tsy milamina tany. Anina le mbavotriny Aty raha mandeha Majanga zao nareo 17 km zany miala amin'ny route nationale ity. 17. Mahita soratra hoe Kiangara dia 17 km route secondaire. Dia zay atao fokotanina Ambomiata. dia le olona Ambomiata matahotra zao. Matahotra. Ay reo za ndray nandasany reo ohatran'ny olona maninona ohatran'izany dalo amin'ny dala samatsy tokony tsy fandriampahalemana ambanivohitra jereo moa tsy olona za ame vaolana milina ndray dia taminy. Jereo nge ty fahoriana reo tena mijaly le président. Tena mijaly zay fo. Ankoatra ny famokarana dia miantraika amin'ny sehatra ny fanabeazana eto an-toerana io tsy fandriam-pahalemana io. Raha ny fanazavana nataona talitsekoly iray. Alina mbola nahatsiaro anao ny olona taloha raha tamin'le hoe fizarana kanto sy anona reny. Enazy ohatra hoe resaka ina moa ty le resaka vacation ty firy taona manohanana baka fa tsisy tena zava-toy aloha dia hoe nareo tsy tamanana ambanivohitra tsony tena karaha noho ny tsy fandriampahalemana zay izy. tsy fandriampahalemana. Dia nareo samy mpampianatra tony. Samy mpampianatra. Dia niloza anazy zany le fampianarana. Avy nanao examen CP blanc teto amin'ny katolika. Mbola eto aloha. Fa zay zany problème de sécurisation zany efa tsy dia azo antoka Dia izy tsony. nareo zao mipetraka. Mbola any amin'ny poste ihany Any amin'ny tsy poste averina misy any aloha tsy afaka miala. Mafy sady tsy vitany ray aman-dreny any le hoe aty ampianajana aty Andrenivohitra. Lalana adiny folo zany le mafy. Alefa nateraka-kanina ary. le resaka asan-dahalo zany ny tena mandeha. Dia tsy milamina moa dina moa no ataonao fa le olona raha tsy milamina nefa indreo mpampianatra dia Tsy maintsy ampianarina reo izy ireo tsy mahalala zay dalo sany mianatra. tsy maintsy mianatra. Tsy maintsy mianatra Zay koa miezaka terana reo mihitsy makasitraka ny asana reo mihitsy amarina. Manana vaolana amin'izany rehetra izany aho, saingy ny fisoratany rehetra anarana ao anatin'ilay sympifidianana ihany no dingana voalohany manova izao zava-misy izao, hoy ny ray aman-dreny Mary Karavalomanana. Taoriny teto manerinerina dia nitafa tamin'ireo mponina teto amin'ny commune Mahatsinjo ny Filomary Karavalomanana, ary avy hatrany dia notsenan'ny vahoaka marobe teto Maheva tanàna ihany koa. Afaliana trany no ny fampitafany rehetra nandritra ity tontolo androany ity. Hotaterina amintsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa izay ako ny dia ny Filomary Karavalomanana tamin'ny lalam-pirenena fahefatr'in'izay fa niara-niombom-bavaka tamin'ireo mpino FJKM tao Ambondromamy 10 kilometatra miala ny fokontany ny tana Mandroso. Ny Filomary Karavalomanana ny maraina teo nitondra hafatra manokana ho azy ireo ny tenany nandritra izany sy Jermaine Menjanary sy Manora-Andriamalala. Ny bokin'i Jeremia 5:12 no tenin'Andriamanitra nentina nampahirezana ireo mpino nandritra ny fanompoam-pivavahana fohy teto amin'ny fiangonana FJKM Ambondromamy. Teny izay mirakitra ny fanavaozana ny fifanekena teo amin'ny mpaminany Jeremia sy Andriamanitra ny amin'ny iraka izay ampanaovina azy. Zavatra hita amin'ity perikopa ty dia zao hoe eto Andriamanitra manavao ny fiantsoana an Jeremia. Raha mamaky tsara manomboka any amin'ny toko 7:12 atsika dia ahitantsika tsara hoe Jeremia niatika zavatra sarotra, niatika ny olana kanefa
tsy nisy zavatra azo nataony afa-tsy ny fitodehana amin'Andriamanitra. Ary eto zany dia amafisin'Andriamanitra tsara dia hoe eo anatrehan'ny olana sy ny zavatra sarotra izay manoloana anao izao hoe miverena ty amiko ianao. Fiaraha-miasan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fiangonana FJKM Ambondromamy no nazahonana avao ity tranon'Andriamanitra ity. Ele hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo. Zay izy pasteur. Iorenan'ny fahafahana. Tamin'izay hitako teritery daholo na ny trano na ny anona afaka sika zao. Malalaka tsara mivavaka amin'Andriamanitra. Nandalo teto izahay. Tena hita tokoa fa hoe aminareo hoe ny tranon'Andriamanitra tokony ho tsara ary tsy maintsy tsara no ny trano misy atsika. Nentina mbavaka tsy tsara mihitsy rehetrrehetra avao nare Andriamanitra mba hanapiko an'ireto fiangonana reto. Tanjo dia niezaka be nareo komity. Izy moa zao filohan'ny komity. Sakany anao, zay. Ja filohan'ny komity resaka tamin'ny tatsy avelany tatsy. I président izy izy ny devis. Navolana ty fiangonana ty nefa izy ty toa heverina vitaina amin'ny volana septambra izay sa. Zay. Dia aeve eo aho. Allo totsika tsy mbola nanao fiangonana aingana be ohatry ty zay hatramin'izay. Nisy ty tena aingana, tena aingana. Enganenga dia mifanaraka tsara ny fahafahana tadiavanareo izy tena faly ha. Tena faly ny asa nataonareo ka dia makasitraka indrindra. Fisaorana ny filoha Marc Ravalomanana no nataon'ireo komity ny fanorenana no nanekeny ho fitaovana nampiasain'Andriamanitra na havitana izao asa izao. Isaorantsika koa namezany atsika ny président satria tena atao hoe zavatra mahagaga ve le izy. Raha namolavola ty tetika azy ty zahay teo amin'ny roa taona teo dia vaky ny loha ahoana ny anatanterahana zany. Ho tratra ve zany zavatra zany. Tena niasa ny loha tao anatin'izany fotoana izany. Dia isaorana ny tompo e. Ny tompo mahay zavatra rehetra. Rehefa nirahany teto président dia nanolo tanana. Ary tena manaika ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay meny tompo anao fa tena ao anatinao le fanetanana fitariana, hay fitariana dia tena sambatra. Eny tsy ny Ambondromamy rery any fa malagasy rehetra tena sambatra meny anao satria tena gaga hoe ahoana ny anovana ny endrika ny fiangonana ao anatin'ny ray volana monja sa mahery kely. Tena mahagaga dia tena misaotra indrindra président fa tena manana zahay manana anao. Rehefa ny farana ny fotoam-pivavahana dia vahoaka maro no nitsena sy niandry teto ambavadin'ny fiangonana. Tsapako ny zavatra andrasanareo amiko hoy ny filoha Marc Ravalomanana. No mafisy ny teto fa ny andro sisa iainany dia anompony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Vava mikasika ny fihetsiketsehana notarian'ny Doris Rakoto Samuel teny amin'ny kianjany 13 Mey omaly kosa indray dia miopefy ny fihetsiky ny fitonana amin'izao hoy ny fanehoan-kevitry ny antoko politika otrika fandroany saniteraka Elisabeth Komantsy inetsika notarian'ny Doris Rakoto Samuel vadiny Mahelanto Manandafy omaly sy atetsy amin'ny kianjany 13 Mey sy Jessica Miray mbola avatsara. Taratry ny fipetrakan'ny demokrasia atao amintsika ny zava-nisy teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Afaka mitompo teny ve isika fa misy tokoa ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia eto Madagasikara. Raha dika tsotsotra ny teny hoe demokrasia dia fahefana miainga avy amin'ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka. Ny fahafahana maneho hevitra ihany koa dia voafehy ny fanambarana maneran-tany mikasika ny zon'olombelona ny taona 2770 andininy 720 izay milaza fa ny tsirairay dia mananjo anana hevitra sy aneho hevitra malalaka. Raha ny zava-nisy ny talata teo tanàna Lavory sy ny androany tany Mahajanga izay nanakanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Antsena sy nandefasana bamba mandatsa-dranomasy azo mihitsy dia taratry ny tsy fanajana zon'olombelona sy ny tany demokratika. Toy izany ihany koa ny zava-nisy omaly tetsy Analakely izay niafara tamin'ny fisamborana mihitsy. Tiana na tsy tiana koa raha fa misy olona na dia ray ary tonga amina fidinana an-dalambe sahala amin'ireny zany aneo tsy fahafaliany na fomba fitantanana ny firenena misy antony aneo tsika kosa nge samy malala ary samy resy lahatra tsika rehetrarehetra efa tena mampitrotrany lay zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe fotsifotsiny izay hoe aleo alalaka ilay fanehoan-kevitra fa eto koa nge ianao misy anao manjery mpanjakana angeto fa firy
amitsika moa zany no afaka mba misitraka an'izay anao manjery mpanjakana nresahako fa raha ohatra tena malalaka ny reny everiko hoe inona moa raha mifampiainotsika tsy de tena misy antony tokony tongavana amina fidinana an-dalambe fa natinana tsy tiana ilay fahatongavana amin'ny fidinana an-dalambe misy anjara ndraikitry ny mpitondra fanjakana amin'ny tsy fahaizano mitantana ny firenena zay no mahatonga ny tsangandravatra sahala amin'ireny. Ambaratrandra efa misy asika toy ireny fa tsy nahazahoana alalana manahy izahay io nantokotrikafo fa rehefa esika politika na fitakina no atao eto Madagasikara dia tsy misy manome alalana izany. Lizy zany marina fa hoe tsy misy tokoa ny fangatahana lalana sy ny karazany fa lizy koa nge mipetraka foana ny adevitra hoe fa raha mangataka lalana tokoa ve moa zany ny olona anankiray na antoko anankiray dia ahazo amin'izay le faneho-kevitra zay nge ny mazana ny mahatonga ny namana zany tsy de tena hoe mety elatsony amin'izay fahazahoan-dalana amin'ny tokony ndraiky mpanjakana ny préfecture sy ny karazany. Faharoa dia hoy zay hoe fa tsika ve tsy afaka makalesona tamin'ny lasa mihitsy fa maninona raha mba havadika indray ny zava-misy avelao ny olona ny eo hevitra fa kosa ny asa ny mpitandro ny filaminana dia zay le hoe miaro ny voaka sy ny fananan'izay encadreo fotsiny le olona. Hatreto raha ny vavavoaray farany tsy mbola fantatra ary tsy nandrenesam-bavao intsony ny mahakasika ny nambiana rairy mampianina izay nosamborina teny amin'ny kianjany 13 Mey omaly mitaky ny amoana azy ihany koa ny antokotrikafo. Lafim-baovao mahakasika ny fifidianana kosa indray izy atapotra omaly ny fisoratana anarana ao anatin'ny lesam-pifidianana tena anivo ny fokontany izy tratra amin'ny ampahany tanjana hony avy amin'ny seny nahitana lesoka kosa ny teo amin'ny serasera ho ny fiarahamonim-pirenena Jessica Miray mbola avatsara. Nahatratra 3 tapitrisany isan'ny mpifidy voasoratra anarana hatry ny omaly 2 ny volana Mey fotoana ny farana ny fisoratana anarana tao anaty lesam-pifidianana isa-pokotany manerana ny nosy. Iangavena anivon'ny fokontany manomboka androany ny lisitra ary io amidina anaty solosaina eny anivon'ny distrika mandritra ny 10 andro nanaovana izay dingana izay. Aorin'izay kosa manana 20 andro indray ny olom-pirenena anao fanamarinana farany mialoha ny amoahana ny lisitra tena ofisialy. Tsy mbola manana tatitra vonjy-maika mikasika ny salanisany seny hatreto efa nisihana nefa nitare marika ny voaka teo anelanelany fanisana. Dia anoany amin'ny telo hoe tsy 10 tapitrisany aloha amin'izao miteny zao maherikely. Hitatsika fa raha teto andrenivohitra raha zao maly io moa toetratsika malagasy le miandry farany dia nisy fokontany raha nanaovana raha isana nanao fanadihadiana reo dia hoe tena tamin'ity andro faraika amin'ny 30 volana Mey ity tena mpisesika ny olona dikan'izay reny olona mpisesika maly reny zao dia mbola tsy tonga ao amin'ny distrika akory na ny olona talokelin'izay ohatra fa 7 na ny ka reny zany le andrasantsika dia hitatsika eo zany taremarika raha ny akoma voarenay any amin'ny fahatra isan-karazany mahavelom-bolona ilay fientanan'ilay olona isotra anazy satria izay fientanan'izay tsy ampy dia hitatsika eo ny fisoratana sy mivokatra zany. Navina ny faritany seny 10 tapitrisa dia sarotra ny laza fa hoe ho tratra izay ny antony ny fisoratana anarana ao tan'ny litry mpifidy dia antsitrapo tsy azo terena mihitsy ny olona. Faharoa vinavina ny faritany iny araky ny fenitra izay voafaritra misetra izam-pirenena fa na izany zany dia izay mieritreritra hoe tratra ihany ny tanjona. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena kosa indray nisy ny ezaka nataony seny nandritra ny fanasana manontolo ny mpifidy lesoka tsikaritra izy ireo kosa nefa tsy fampy ny fanentanana. Hita hoe misy zany izay fihainoana izay amin'ny ankapobeny fa ny zavatra anankiray tena hoe mety tsy miankina amin'izareo angamba no tsy nahatanteraka azy point anankiray tena hitako tsy tanteraka aloha ary tsy dia nahafa-po dia ny teo amin'ny resaka communication. Le communication teo amin'ny haino vaky jery zany zay tena hita hoe misy impactany ihany amin'le vokatry ny asa zay natao zany tsy teo zany tsy haiko hoe mety le moyen mihitsy angamba no olana tao amin'ny seniny. Tsara ny mampatsiahy fa nandritra ny fifidianana filoha am-pirenena ny taona 2024 nahatratra hatramin'ny 7,903 tapitrisa ny isan'ny mpifidy teto Madagasikara. Ny taona 2024 nahatratra hatramin'ny 4,37 sy 7,470 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana. Raha araka ny fanisana nataony Instat ihany koa ny taona 2024 tao anatin'ilay recensement général de la population et de l'habitat na ny RGPH3 manodidina ny 3,903 tapitrisa ny olona tokony afaka mifidy izany hoe mihoatra ny 20 taona 1,10 faingo 500 amin'ny ponina eto Madagasikara. Ho tratrarave izany ny isan'ny mpifidy napetraky ny seny.
mety ho isan'ireo lahadinika ho resahana mandritra ny fihaonan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fitoka hatramin'ny 9 jona ho avy izao ny fanakalozana ny Paul Rafanoarana sy Philippe François amin'ny faniry Soernaivo sy Marco Andrianisa raha ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence. Raha ity lahatsoratra ity hatrany dia dia ny fanjakana malagasy no nanome io tolo-kevitra io. Anisan'ny nanamafy ny fisian'io fifanakalozana io ihany koa i faniry Soernaivo tao anaty tambazora serasera omaly. Ny fitondrana frantsay anefa hitsankilany tsy manaiky io fangatahany fitondrana malagasy io. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Iaonan'ny Frantsa ny fitoka hatramin'ny 9 jona ho avy izao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Raha lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence dia anisany mety ho resahana mandritra ity fihaonana ity ny mahakasika ny famerenana ny Frantsa ireo teratany frantsay roa lahy voasazy sy migadra eny amin'ny fonjan'ny CFA i Paul Rafanoarana sy Philippe François. Ny fanjakana malagasy kosa tsy ankilany nangataka ny ampodiana ny faniry Soernaivo sy Marco Andrianisa ho takalon'izy mirahalahy voalaza teo aloha. Namafisy ny faniry Soernaivo tao anaty tambazotra serasera omaly ny mahakasika io fifanakalozana mety ataon'ny Rajoelina io. Nilaza ihany koa ity filohan'ny SMM teo aloha ity fa notoriany fanjakana malagasy io mikonokonina asa fampiroroana ifofonany ihany ny filoham-pirenena ny faniry Soernaivo sy Marco Andrianisa amin'izao. Anisany antodiany aty dia noho ny fangatahan'ny frantsay ny fanomezana fandefasana aty Frantsa ireo olona anankiroa izay voatazona any Madagasikara izay tsy iza zany fa i Paul Rafanoarana sy Philippe François. Laza ny fanjakana malagasy hoe raha omena ianareo ireo olona anankiroa izay everinay fa ny fofony ny président de la République anay dia omeo anay koa raha zany ireto olona anankiroa faniry Soernaivo sy Marco Andrianisa izay mampiororo anay isan'andro ihany koa ka matahotra izahay sao dia hifofony ny filohanay ireo olona ireo. Satria zany ny taky ny fitondrana malagasy hoe atakalo an'ireto olona anankiroa reto ireto olona izay voatazona any Madagasikara reto dia tsy nanaiky ny frantsay. Tsy azo ataony manakalo olona tsy voasazy akory amin'ny olona efa voasazy sy migadra hoy ny mpamakafaka politika Dany Rakotosan. Mbola dingana maro no arahana vao mety ho tonga amin'ny fifanarahana fana manao izany fifanakalozana izany ny fanjakana malagasy sy ny frantsay. Tsy misy raha mahavaroaro ihany faniry Soernaivo sy Marco Andrianisa rahateo. I Paul Rafanoarana sy Philippe François kosa tsy ankilany notoriany fanjakana fa nikasa ifofony ihany filoham-pirenena sy hanao fanonganam-panjakana. Resaka jugement zavatra miseho raha ohatra ka resaka fanisony resanao mbola tsisy tribunal nandeha tsisy inculpation angambany nandeha ka ohatra ny hitako hoe sarosarotra ihany zany satria tsisy négociation azo atao olona mbola manana fahafahany tsara mihitsy hafa le eto amintsika hoe efa misy inculpation zany en plus zareo frantsay ve moa fa voamariny tribunal hoe nisy fahotana atao na nisy sazina avoaka atao dia tsy miditra lalina amin'izay loatra ny fanjakana frantsay raha tsy hoe tsara zavatra tsy rariny anga hoe resaka tsy rariny izy dia amin'izay fotoana izay izy misy intervention matoa iny madame ny afaka s'installe mipetraka tany tsy voaroaka voasamborona tany amin'ny polisy tsy voatra tia izay manana fahafahana mipetraka ny tsara ara-dalàna izy ka sarotra be ho an'ny fanjakana frantsay na au niveau international raha ny hoe andefa nino ody eto Madagasikara hoe horoana expulsion. Ankoatr'ity resaka fifanankalozana azy efatra menada ity dia mety ho anisany horesahana mandritra ity fihaonan'ity ihany koa ny mahakasika ny fangatahana famatsim-bola anaovana ny fifidianana ho hiatrany Africa Intelligence. Ny mpamatsy vola aloha hatreto dia nilaza fa manohana ny anaovana fifidianana madio sy mangarahara saingy marisarisa amin'ny tahan-tsorokahana bola natanterahana izany eto Madagasikara amin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny fotoana tokony anaovana ny fifidianana izao. Fa antoko ny fiainan'ny taranantsika any aoriana ny fandraisantsika anjara feno amin'ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahara hoy Iada Jean-Pierre mpandrindra nasional ny antoko FLN androany. Ankoatra ny fanampiana izay antsoroandreo avy any ivelany amin'ny fanantanterahina ny fifidianana amin'ity taona ity dia tompon'antoka feno ny olom-pirenena tsirairay voasoratra anarana amin'ny fanaraha-maso sy ny fandatsaham-bato. Ndeha rahantsika atao anatin'ity famitinana nataony avitra solon'lehibe sy Andry Rakoto manala amintsika ity ny fandarana miara-manonja androany. Omaly raikapy telopolo minony katona tanteraka ny fahafahana misoratra anarina anaty lisam-pifidianana. Lisitra voanavozana manontolo nanomboka ny volana Novambra 2024 teo.
manomboka eto dia manana anjara biriky amin'ny fanovana ny tantaram-pirenena ireo rehetra voasoratra anarana hoy ny mpandrindra nasionaly atoko FLN. Tsy misy tokony hitaraitana miepaka ny olom-pirenena satria isika izao no ametraka Madagasikara vaovao. Fa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana tsisy afaka ho teritereny ary izany no anisan'ny ady edin'ny FLN ny tsy siny ny faneriterena ny tsy hahafahan'ny olona maneriterina ny mpifidy mandritra ny fotoam-pifidianana. Zany tena zavatra ngezabe, tsy maintsy atrehantsika vahoaka rehetrarehetra aoka itsika tsy ho variana intsony fotsiny amin'ny hoe iza manohana ny kandida zao na iza manohana ny kandida zao, fa tena ny fanohananao ny kandida eo ihany, fa ny fahatsapanao tena fa malalaka ianao ary tsy azo teriterena ianao amin'ny safidinao tokony hitoetra amintsika ary tsy misy olona afaka tena itsika hanaramaso io fifidianana io, hampandehany io fifidianana io araka ny tokony ho izy, afa-tsy itsika vahoaka malagasy mpifidy ihany mandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana rehefa mandray andraikitra ny mpifidy rehetrarehetra, de hoe ny malagasy rehetrarehetra itsika malagasy aoko tsika ho tonga saina tsara fa tsy misy afa-tsy itsika malagasy no afaka ametraka ny fitonina amin'ny fifidianana, tsy misy afa-tsy itsika no ametraka ny fahamarinana amin'ny fifidianana, ny fanaramaso ny fifidianana, ny fampandehanana ny fifidianana amin'ny tokony ho izy. Tsy tokony isy teran-kolaka ampisy fiatraikana amin'ny latsabato ataon'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana, ny fanadalan-tsaina sy ny fanambazana ataon'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao hoatran'ny fanazavana. Antoko no avy ny taranaka ny aoriana ny safidin'ny tsirairay ka mila fandaniana sy fahamatorana avy amin'ny olom-pirenena mba tsy ho diso safidy indray mandritra ny 5 taona manaraka. Fanomariana androany izay voalohany volana jona ny fa 720 taona nanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fahaleovan-tenany Amerikanina ho an'ny eto Madagasikara. 50 taona mahery kosa no efa nampirahalahy mianala any États-Unis sy Madagasikara. Ny gouvernemanta Amerikanina no mpamatsy vola be indrindra ho an'ny sehatra ny fahasalamana no sady firenena manome fanampiana vonjaina sy ao amin'ny fampandrosoana betsaka indrindra any atsimo sy atsimo atsinanan'ny Nosiny amin'ny alalan'ny USAID. Voalohany tamin'ny taondasa ihany koa no nahatratra $10,000 ny tetibidiny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny firenena rotota. États-Unis koa no tsenam-barotra lehibe indrindra ho an'ireo vokatra roa lehibe fanondrany Madagasikara dia ny lamba sy ny lavanila raha ny fanazavany ny masoivo Amerikanina eto amintsika. Ireo vokatra ireo dia samy miditra tsy misetra any États-Unis amin'ny alalan'ny AGOA avokoa. Mahafaly ny manambara ho ny ambasador Amerikanina nandritra ny lanonana androany izay tetsy ambaranjana fa manampy any Madagasikara amin'ny fandrafetana ny pakady pirenena ho an'ny AGOA ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022 ny USAID mikasika ny fifidianana izay atao eto Madagasikara dia nanambara ny masoivo Amerikanina fa manohana ny isian'ny fifidianana malalaka sy madio atao eto Madagasikara ny États-Unis izay miandry ny fanambarana ofisialy ny daty mpifidianana atao afaka volana vitsy ihany koa. Lafomba ny fampianarana kosa indray miavy asina trano ny tontolon'ny fanabeazana satria tsy ampy ny fampiofanana sy ny fanomezana lanja izany eto Madagasikara. Ny mpisehatra sy ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany fanabeazana izany no nilaza izany antony nahatonga izany ny tsy fanomezana lanja ny fampianarana sy ny tsy fampian'ny fampiofanana omenan'ny mpampianatra. Anisany anaovan'ny firaisamonim-pirenena akona maipita atsisika ny anatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy ampy ny fampiofanana omenandreo mpampianatra eny anivon'ny sekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Izany no nivohitra nandritra ny ady hevitra nataon'ireo mpisehatra sy ny firaisamonim-pirenena amin'ny fampianarana. Ireo mpampianatra any amin'ny faritra ivelandreo mivohitra no tena mitaraina momba izay tsy fahampian'ny fampiofanana izay. Antony mahatonga fitondroana ny fampianarana ihany koa tsy fahampian'ny fampiofanana ity. Anisany nanaovandreo mpandray anjara adisisika ny mahakasika ny fahaverezan'ny asan'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao. Antony maro mahatonga io fahaverezana asiny io, anisan'izany tsy fanomezana lanja ny mpampianatra amin'ny sehatra maro. Miainga avy any amin'ny fanovana toe-tsain'ny olom-pirenena tsirairay, mipakatra any amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana no ahafahana mampiakatra indray ny lanjan'ny fampianarana eto Madagasikara. Lasika hoe manana ny asany ve ny fampianarana dia ny olom-pirenena tsirairay aloha no manana valiteny omenan'izay.
satria miainga amin'ny fanomezan'ny olom-pirenena tsirai'ny lanjana zany hoe fampianarana fanabeazana zany eo amin'ny fanomezan-dajana zany ao anivon'ny tokantrano aloha voalohany tsy ny vola ihany ny fotra fa nytoetsaina mihitsy zany mila miova alohany hoe zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny fanabeazana miainga ao tokantrano ny aso ny fanabeazana mipita eo anivon'ny mpampianatra dia amin'izay lafin'izay koa zany a misy ihany koa voakasika ny hoe tsy ny fanofanana amin'ny mpampianatra sy ny karama ihany koa ny mampakadanja ny fanabeazana fa ny fitondran-tena ny mpampianatra eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa eo anivon'ny firenena dia ny fametrahana ny hoentim-manana miainga any amin'ny fanofanana any amin'ny fotodrafitrasa any amin'ny fampitaovana zany ny ahafahana miantoka ny asiny fanabeazana tena fanabeazana ny fanabeazana. Etsika maro no ataon'ny firaisamom-pirenena coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous na ny CONAMEPT anamariana ny fankalazana ny herinandro ny fampianarana izay tanterahany ny 7 amby 20 Mey ka hatramin'ny rojona ho avy izao. Ankoatra ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny IPSEHatra dia isy ihany koa ny dinika irana amin'ny syndicat ny mpampianatra ataon'ny firaisamom-pirenena. Lohahevitry ny fankalazana amin'ity taona ity ho an'i Madagasikara ny hoe ahoana ny hijerena ny fampiasam-bola maharitra mifanaraka amin'ny filana nefa tsy antery. Fananaova landresaka ho an'ny mpanao gazety androany izay teny amin'ny foibe ny izany antoko politika otrikafo nanao tatitra mikasika ny olona niponina tompotany ao amin'ny faritra Bamangoky izay mahavoatontonona ny gouvernoura ny faritra Atsimo Andrefana. Raha ao anatin'ity fanadihadiana ity ny fanazavana mikasika izay. Eo anelanelany komina Angarazatra any Ambaikily no misy ny fari-pambolena Bamangoky, distrikan'ny Morombe, faritra Atsimo Andrefana. Misy lakan-drano efa nampiasain'ny olona hatramin'izay ny antoerana izay manondraka ny tanimbary ny Bamangoky, nantsoina hoe Canal P1. Taty aoriana, nisy lakan-drano vaovao naory ny fanjakana nantsoina hoe Canal P2. Misy tany izy io ary efa nohajarin'ny olona ny taonany maro. Rehefa vita ny kanal, dia nisy fanapakevitra noraisin'ny gouvernoura tany antoerana, toy ny hoe tsy maintsy fantariny ny faritra, ny tompon'ny tany sy ny refiny avy. Ka nanome izany tokoa ny tompon'ny tany. Taty aoriana nefa, tsy araky ny noeritreretina ny zavaniseho. Rehefa avy eo nefa nisy tsangan-dravatra hafa niseho satria misy fanapahakevitra niraisin'ny faritra Atsimo Andrefana zany dia ny hoe amin'ny terme juridique moa zany ilana tsiny amin'ilay teny vahiny dia misy ilay atao hoe valeur vénale dia io ndray moa zany le fandresahana io valeur vénale io dia aika zany samy manana ny valeur vénale satria samy manana ny zavatra nampianarina azy zany. Ny valeur vénale ny faritra Atsimo Andrefana zany dia ny hoe ny fanapahakevitra zareo ny 7 isanjato ny tanin'le olona ny sorona taminy fa ny 3 isanjato sisa no mijanona aminy. Le 7 isanjato io zany dia ny hoe ny politika ny mpitondra fanjakana hony dia hoe mba ahafahana manome tany ny tsy manana dia esorona amin'le olona ndray zany efa eo ampelantanany ohatry ny manahirana ihany hoe tena izay tokoa ve no tokony ho izy. Nanomboka teo zany dia nanohatra ny mponina Ambaikily zany nitaraina tamina autorité maro isan-karazany tao faritra Atsimo Andrefana nefa tsy misy varany moa zany le izy. Nanohitra ny fanapakevitry ny gouvernoura trano ny mponina ka ny afara tamin'ny fisamborana. Olona valo no voasambotra hatramin'izao ary gadraina amin'ny fonjan'ny toliary ireo olona ireo. Nanomboka teo dia nitaraina tamin'ny fikambanan'ny Masikory ireo olona ireo. Nisy araka izany ny fanangonana pirofo. Fantatra ary fa nozarain'ny tompona ndraiky mpanjakana tany antoerana ny tany nalaina tamin'ireo tantsaha ireo. Rehefa nivoaka ny pirofo rehetrarehetra kay le 7 isanjato ny esorina amin'ireo mponina ireo dia zarain'ny gouverneur ny faritra Atsimo Andrefana miaraka amin'ny autorité maromaro ao Toliara. Tononoko eto mihitsy amin'ny mafin'olefitra ny fikambanan'ny Masikory Arivo lahy Antananarivo satria anananay ny pirofo. Ny voalohany andriamatoa gouverneur dia manana fialaran-tany mitatasika ao. Ny faharoa lasa nazo zany nefa tsy nanana tao akory fa reo tanin'le mponina ireo zany zaraindrareo. Ny faharoa ny talepaditry ny fambolena sy ny fiompiana lasa nanana mihoatra ny 100 hektara mahery ao. Tafiditra ao ihany koa ny Bianco tompona andraikitra ny Bianco ao Atoliara zaran'le tany zany. Tafiditra ao ihany koa tompona andraikitry ny université ny Manday. Ao ihany koa tompona andraikitry ny domaine sy ny topo ao Atoliara. Ny farany, le farany resahako tsy hoe zay akory no farany fa betsaka ireo fa zay ny amaranako azy. Ny secrétaire général ny ministère ny agriculture sy ny élevage tafiditra ihany koa amin'ny fahazahoana n'ilay tany zany. Rehefa nanao tatitra ny zava-nisy tany antoerana ny antoko otrikafo tamin'ny hainao manjery
dia nilaza ny governory ary nanome baiko ny antoko-otrikafo anajanona ny tatitra tandy raha tsy izany dia hitory namala nefa ny antoko-otrikafo androany fa tsy emotra amin'ny fanapaha-keviny andrasana araka izany izay ho toy ny raharaha. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray isaky ny voalohany volana jona toy izao no ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fidiovana rehefa fahadimbolana ny vehivavy ary anisan'ny nankalaza izany isika eto Madagasikara. Tena ilaina ny fandronana ny fisaikana rehefa mandeha fahadimbolana ary tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana izany anisan'ireo sehatra tsy voaresaky ny ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'ny zanany eto Madagasikara ny mikasika izay fahadimbolana izay fanadihadiana nataony Onjalalahy Naranaivomanana sy Mateo Prince. Tsy ampy ny fanabeazana omeny ray aman-dreny ny tovavy malagasy makasika ny resaka fadimbolana. Misy azy ireo ray aman-dreny sasany no tsy miresaka mihitsy ny momba ny fadimbolana amin'ny zanavavy. Io tsy fampy ny fampahafantarana sy ny fampianarana io no mahatonga ny tovavy sy ny renim-pianakaviana sasany miniminy foana amin'ireo zavatra azo atao sy tsy azo atao rehefa tonga fadimbolana. Anisan'ireo matetika ny filazana fa tsy mahazo mandro na misaika rehefa tonga ny fadimbolana. Eo ihany koa ny tsy fahafahana manao firaisana ara-nofo. Mizarazara ny hevitr'ireo tovavy sy renim-pianakaviana nanontaniana mahakasika ity trangana fadimbolana ity. Ny eo aminay zany le fadiovana anazy ny tena ampianariny anahy. Tsy azo avela loatra hoe vorejestra fa misaja foana. Mahandro ako. Za raha ohatra isan-kariva foana ohatra mahandro foana isan-kariva. Ohatra tsy matahotra zany. Tsy ampikorotana saindra mbola zaza loatra izy. Hoe tratran'izay izy dia mikorontana ny sainy zany dia mila ampahafantarina anazy izay. Manarak'izay koa mila hitandrema mba tsy hahatonga anazy amin'ny voka loloatra, voka tsy indrina. Raha manambady izy dia ny firaisana angambany tsy tokony hatao satria mety hiteraka aretina izay. Tsy tokony izy hoe tsy afaka mahandro fa tokony afaka mahandro foana. Fa ezahana mba rano matimaty izany mba tsy ampijanona tampoka ny rà. Tena ilaina aloha e. Satria mety hoe misy sasany ohatra mety hoe hitseny akory ny tokony atao ohatra. Tsy nampianarina izany e. Vao teo aho vao nilazalasainy an'ilay izy. Lasaina anahy aloha hoe tsy mahazo e. Fa tieko fa hoe tsy mahazo fotsiny hono rehefa fadimbolana. Efa nanandrana nahandro ihany tamin'iny dia lasa narary be fa tsy fantako. Narary be ny kipiko dia tsy nanao tsony e. Voajanahary ny fahatongavan'ny fadimbolana raha ny fanazavam-pitsabo ary marika amin'ny fidirana amin'ny fahamotiana ny fahatongavan'izany. Ny faro vita ny dentelle utérine izay miforona ao anatin'ny tranjaza no mahatonga ny fadimbolana. Amin'ny ankapobeny dia maharitra 3 hatramin'ny 5 andro ny faharetan'ny fandehana ny fadimbolana raha ny fanazavana hatrany. Ny atao hoe fadimbolana dia toe-batana voajanahary izy io rehefa tonga ny atao hoe famotinana vehivavy anankiray. Zany hoe rehefa tonga ny âge de puberté dia tonga ny fadimbolana. Tsy misy antony mihitsy sakana hoe tsy mahazo misasy, tsy mahazo mandro. Mifanotra amin'izay ny tokony izy ary. Mifanotra amin'izay zany hoe tokony midio tsara, tokony misasa tsara satria arakaraka ny sisasana vao mianao masifeo. Zany hoe tsara kokoa ny midio aza noho ny tsy midio. Ny tsara kokoa tsy tsara loatra zany manao firaisana ara-nofo anatina fadimbolana zany. Satria voalohany aloha na dia ny réconfort fotsiny aza tsy mety. Faharoa misy raha mandeha ao izy tsy hoe mety hoe amindra retina, mety misy koa mety misy antony ihany raha ohatra ka marary moa ve le vehivavy raha vehivavy marary mety amindra retina. Fa raha olona tsy marary indray nefany tsy tokony hisy aretina ifindra zany. Zava-dehibe ny fidiovana rehefa tonga ny fadimbolana ary mety hitarika hatrany amin'ny fiforoana mikroba ny tsy fanaovana izany. Mila manao ezaka ihany koa ny ray aman-dreny miresaka sy mampafantatra ny zanany makasika ny fadimbolana. Ankalazaina androany moa ny andro maneran-tany ho an'ny fidiovana rehefa fadimbolana ary anisan'ny nankalaza izany isika eto Madagasikara. Fananomboka niseho indray tato ato ny trangana fanolanana teny anivon'ny fiarahamonina eny ary tsy ny vehivavy irery intsony amin'izao no iaran'izany tsy mifidy salatona intsony ihany koa ny mpanolana ka na zaza vao 12 volana monja aza dia efa iaran'izany abibina izany tranga iray anisan'ny tanany sain'ny mpanarabavao izao ny fanolanana ny tolotra izay lasa tsy natana intsony malotony izy ireo ankizy voaroroy tamin'ity raharaha ity any aloha hatreto no efa nahazo sazy ireo olon-dehibe kosa tsy mbola misy tratra amin'ny androany. Onjalalahy Naranaivomanana sy Andry Rakotomalala. Efa misazy ireo ankizy voaroroy tamin'ny fanolanana ny tolotra ilay tovolahy kely 7 taona nisy nanolana ka tsy matana ny malotony intsony. Ireo olon-dehibe voaroroy kosa tsy mbola nisy tratra raha ny tatra nataon'ny fikambanana nandray atana ny ity raharaha ity.
Anisa mampirongatra ny fanoloanana amin'izao ny fijerena ireny ronoan-tsary mamofady ireny ankoatry ny fandraisana sy ny fidorohana zava-mahadomelona. Tsy ny vehivavy ihany no iarany erisetra amin'izao fa iarany izany ihany koa ny lehilahy ary tsy mifidy salan-taona intsony. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompona andraikitra mandray an-tany ny tirara fanolanana antolotra ity ankizilahy kely ity izay efa hitadiavana akany ametrahana azy noho ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny ny mitaiza sy manabe azy intsony. Olona tonotonon'ilay ankizy dia betsaka fa iny moa zany ataoko hoe tompona andraikitra zany no mipatra ny fanabeazana. Ilay zaza aloha zany amin'izao satria ny ray aman-dreniny zany azo lazaina hoe cas social ihany zany le zaza satria ny ray aman-dreniny efa tsy mahavita miahan'le zaza intsony dia nangataka zany ny ray aman-dreniny amin'ny ampidirana anazy any amin'ny akany tsy amin'ilay lalany décision judiciaire zany no ahafahana mampiditra an'le zaza ny akany dia hatreto zany le zaza mbola mitony traitement amin'ny fanafody fa hiandrasana zany ny fampidirana anazy amin'ny akany. Zavatra misy ary efa nanaovana ihany soavy tamin'ny ministèren'ny mponina dia le communauté sy ilay ataoko hoe fiarahamonina mamolavola ilay ankizy mihitsy no mila ataoko hoe jerevana akaiky angamba satria tsy ireo ihany no nitaraina taty aminay fa marobe ny ataoko hoe ankizy iarany eritreritra dia tsy vehivavy intsony zany izy fa na lehilahy ihany koa ary dia iarany eritreritra. Tranga vao tamin'ity herinandro ity ihany koa izao ny fanolanana zazavavikely iray 12 taona natao indray keliny ary be voka mihitsy ity ankizy vavikely ity vokatra izany. Eo ihany koa ny fanolanana zazavavikely vao 12 volana monja nataona tovolahy 19 taona. Maivana ny sazy omena mpanolona tratra eto amintsika ho ny fikambanana sy ny olom-pirenena antony mampirongatra ny fanolanana amin'izao. Ankoatra ny fitondrana andraraha teny anivon'ny polisy misana zaza sy ampitaona sy teny anivon'ny fitsarana dia anisan'ny raisin'ilay fikambanana tsy miankina ihany koa amin'izao ny fanampiana ara-tsakafo an'ny tolotra. Eo amin'ny pejany kolotsaina kosa indray manamarika ny fa-10 taona ny amin'ity taona ity ny tarika feodimy sy antoko-pihira mivony gadana ny gros spiritual isy ny etsikana mariana izay tsingeritaona izay akarakarain'ny tarika ny 12 jona ho avy izao atsisika miray sy mbola avatsara. Anisan'ny tarika nitondra ny gadona negro spiritual teto Madagasikara ny tarika feodimy. Ny negro spiritual dia karazana mozika nipoitra tany amin'ny andevo mainty hoditra tany Etazonia ny taona 1970. Ity gadona ity ny andohan'ny gadona gospel. Ny taona 327 nijoroan'ny tarika feodimy no anisan'ny idiran'ny gadona teto amintsika. Saingy olana tamin'izany tsy nahazo ny hira fa tsy hira mitoro fitiavan-tanindrazana raha ho alefa amin'ny haino amanjerim-panjakana. Dia zany no antso tonga atao aminay zany ny hira zany karazan-kiry zany. Io karazan-kiry io zany dia hira teraka tamin'ny fanandevozana tany Amerika dia mbola nitoy tamin'ny fanavaka mokotra tany ihany raha teo ary dia ireo hiran'ireo vahoaka niotra tamin'izany ny hira-panafahana. Hira-panafahana zany karazan-kiry ny gros spirituel zany dia zany no roaran-kira na risy lahatra anay nanao zany to anatin'ny 40 taona zao. Tanjony ihany tokony hampafantatra ity gadon-kira ity amin'ny maro ary anohy ny fitoriana filazantsary mandritra ny 40 taona ho avy. Ka ny tanjon'izao fankalazana 40 taona zao dia nampahalala satria 40 taona zany génération anankiray zany dia misy taranaka zany tsy mahalala zany karazan-kiry zany satria zany karazan-kiry zany dia azo ambara hoe razam-be kira mihitsy zany. Io ny gros spirituel io no nendohan'ny jazz, blues, rock and roll, hip hop sy ny country. Faharoa dia mbola manao izay fitoriana izay zahay amin'ny 40 taona ho avy satria mbola misy endrim-panadevozana amin'ny endriny vaovao amin'izao fotoana izao. Ny alahady 12 jona izao no hanamarina ny fa-10 taona ny antoko. Isy araka izany antsakira ho ataon'izy ireo amin'ny FJKM Atsimon'ny Mahamasina iarahana amin'ny antoko-pihira hafa. Fa nahazo fankasitrahana ny ekipa malagasy roa nandray anjara tamin'ny CTOE compétition natao tany Saint-Jesine. Nanohy ny famiraparatany teo imason'izao tontolo izao tamin'ny fifehezana ny teknôlôjia ireo tanora malagasy nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Norombahan'izy ireo ny laharana faharoa manoloana ny mpandray anjara misa 970 tamin'ny firenena 930. Ny 17 Mey lasa teo no ny farana ity fifaninanana numerika natao tany Saint-Jesine tany Sina
ity. Ekipa roa izy ireo hanonandray anjara izay nizara tamin'ny sokajy ny Toark-Trak sy Claude-Trak samy nahazo fankasitrahana avokoa ireo ekipa malagasy roa ireo nandritra ity lalao ity. Tsy aivina fa efa andiany fa fito ity ICT Aoyaoay compétition ity tamin'ity taona ity ary fandroiny izao ny solotena isika malagasy 6 mianaday izy ireo no nitondra avy izay avonay pirenena tany Chine nandritra ny volana mety eo izay. Maresaka iraisampirenena tebokafo maherin'ny folo no hita ny Kanada nanomboka tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Sahirana ireo tafika sy mpamonjy amin'ny fifehezana ny afo ka tsy maintsy niroso tamin'ny fanesorana ireo mponina ny tompona andraikitra miamafy tany koa ny firehetany ala any Eropa no ny hafanana be loatra misy any an-toerana hafitra Sonabe sy Tahirinena. Hatramin'ny fiatombohan'ny herinandro teo dia nandrava tany Ekosy any antsinanana Eropa ny hafanana be loatra niteraka firehetana ala noho ny haintany. Omaly nangataka fanampiana tamin'ny tafika sy mpamonjy vonina tao Etazonia ny firenena kanadianina mba hanampy azy ireo amin'ny fifehezana ny afo. Anarivony ireo tsy maintsy nafindo toerana noho ny setroka mainty mandrakotra ny tanàna any an-toerana sy ny tanjaky ny firehetan'ny afo. Voadidina tanteraka Ekosy, tebokafo 420 ny voaisa Omaly alarobia, ny telo amin'izy ireo no sarotra fihezina ka atahorana fatratra. Tsy mbola misy hatramin'izao ny atotanisa mivoaka mikasika ny mety ho fahampitehana ara-pitaovana, ny velaran-tany rakotra ala sy ny fambolena levon'ny afo. Ho an'ity fianakaviana iray ity dia tsy nisy niangana intsony ny tranon'izy ireo araka ny fitantarany, lasa lavenina avokoa ankoatra ny fototry ny trano. Maherin'ny 9 sy 9 hektara no lavon'ny afo tamin'ny taona 2022 araka ny tatitra ny rafitra mpandrindrany angokevitra Eoropiana momba ny firehetan'ny ala na ny EFFIS raha efa maherin'ny 4 hektara hatramin'ny andohan'ny taona 2022 ho an'ny vondrona Eoropiana fotsiny. Nanginatra eto ny fifampidinana maneran-tany mikasika ny fiovaovan'ny toetr'ny andro sy ny hafanana be loatra miatraika amin'ny tany raha toka ny voizina izany teo aloha teo. Zava-doza iray tsy afaka ialana nefa ny fisian'ny hafanana misokotry kelikely manamaina ny tany sy mampikorotana ny toetr'ny andro amin'izao fotoana izao. Tapirany ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany sy atony mazatra dia ny fandaranao marina sy ny Global News no arainao arian'izao fampalalam-baovao izao. Arian'izay kosa ny horonan-tsaina ndremseho mitondra ny lohateny hoe Love Again, un peu, beaucoup, passionnement ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.